Efa maro kosa ireo antoko nilaza ho handray anjara amin'ny fifidianana ho avy io. Raha nambaran'ny antoko Maitso tao anatin'ny famaranana, izany hoe ny famaranana ny kongresin'izy tanterahina antoko ity, dia tokony ho tanterahina amin'ity taona 2024 ity ny fifidianana ho filoham-pirenena. Ny farana androany ny kongresy izay nataon'ny antoko PLD na ny paika lamina ho an'ny daholobe. Maro ireo fanapa-kevitra noraisina nandritry ny 3 andro nanatanterahina izany. Raha ny teo amin'ny lafiny politika dia mamerina trano ny antoko fa tokony tsy maintsy ho tanterahina amin'ity taona ity ny fifidianana izay ho filoham-pirenena. Zahay dia makany amina lalàna izay ahafahan'ny tena hoe famaranana milatsaka, ahafahan'ny atao hoe ara-dalàna miasa. Karaha ohatra ny mametraka tsika fa ara-dalàna ny seni, maleo tena ny seni, nefa ny lalàna mivoaka amin'ny fifidianana dia tsy ahitana mihitsy an'izay fahaleovan-tena ny seni izay fa ny fidiran'ny fahefanam-panatanteraka amin'ny sehatra rehetra mpifidianana dia mazava ho azy fa tsy zay ny lalàna ny volavolaina nandritry ny herintaona niaraka tamin'ny mpisehatra politika sy ny sosiete sivile rehetra. Izany ny lalàna andrasana, lalàna ahafahana mivelatra ao anatin'ny famaranana, ananana n'ilay fifidianana ho azo ny sain'ny malagasy, izay ny ilana azy maika. Eo amin'ny lalam-pifidianana dia mitakiny mba hanajanana ny lalam-panorenana sy ireo dinika rehetra efa natao tamin'ny famolavolana sy ny takalo-kevitra nazahoana ny volavolan-dalàna misana ny fifidianana iny ny ao anivo ny anteny amin'ny fandaninana azy. Nisy ny fifidianana madio sy anaty filaminana tanteraka no karoina. Tahaka foana koa izay nisy izany fifidianana izany satria fahefana indramina amin'ny vahoaka ny atao hoe fitantanana firenena. Apetrakay fa ny tsirairay dia tokony ho afaka miatrika ny andavanandrony ampamendrehana. Ny antoko PLD raha ny voalaza nandritry ity kongresy nasionaly ity dia handray anjara amin'ireo fifidianana rehetra ho avy eto Madagasikara, handray anjara ihany koa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo.